Alleloia. Ny loha hevitry ty fampianaran'ity dia hoe fifamenon'ny fanomezam-pahasoavana. Ahoana hoe fifamenon'ny fifamenoan'ny fanomezam-pahasoavana. Petera voalohany toko faefatra. Petera voalohany toko faefatra. Misy an'izany boky ny Petera voalohany toko faefatra izany dia ao aorianan'ny Petera voalohany toko fahatelo. Toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo any andininy fahavalo. Ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Mifampiatrano ka aza monmonina, samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Timoty faharoa toko voalohany ny andininy fahaenina. Timoty faharoa toko voalohany andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany soramandry dia hoe famporisihana ny Timoty mba hamelona tsara ny fanomezam-pahasoavana azony avy tamin'Andriamanitra. Ary noho izany dia mampatsiaro anareo mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Toy izany hatramin'ny andiny fahavalo. Andiny fafito hatramin'ny fahavalo. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanamahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Ko aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika na haimpifatony na hampifatony ianao, fa aoka ianao ho mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra. Alleluia. Ozy izy ilay andalan-tsoratra masina izay nangatsika ny Koamaraina raha tadidinao manao hoe tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handesy amo ary haharetan'ny vokatrareo. Na inona fanomezam-pahasoavana na ositra izay omen'Andriamanitra antsika dia mitaky fiaretana sy faharetana. Alleloia. Mitaky inona hoe mitaky fiaretana satria ny antony dia izao. Raha vao miresaka hoe fiaretantsika dia misy vanim-potoana misy zavatra mandona ny fo, marary any anaty, ary ny olona mandona anao dia mety io olona akaikinao io ihany, mety le pasteur anao ny andonanao, mety ny vadiny ny andonanao, mety lo olona ny andonanao, mety le diakona ny mandonanao. Raha sanatria ho voadony ianao ary miteny aminao fa tsy maintsy ho voadony ianao, dia ity no zavatra torolalana omen'ny Baiboly ilaina ny manana ny atao hoe fiaretana. Miaritra zany. Alleloia. Narary no nazo an' Jesosy fa niaretany. Inona na tonga azy naharitra niaritra an'ilay izy mba ho tanteraka ny famonjena. Ny olona midemisiona eny an-tenantenandalana dia sarotra amin'Andriamanitra mihitsy ny ampitombon'ilay ositra sy ilay fahasoavana ao anatin'ireny olona ireny. Fa ny mpanompon'Andriamanitra anankiray be ositra sady be fahasoavana dia olona efa niaritra, ary ny olona io miaritra io dia olona voadona. Raha pastera zany ianao dia tandremo fa misy andonanao. Raha lo olona ianao dia isy fotoana ianao hodomin'ny olona. Fa zao na inona toerana misy anao ka misy mandona, iareto.
didy maso asiana fanafody miareta fanana ny soa. Aleloia. Teneno akaikinao tsy maintsy miaritra hoe ndikan'izany. Aleloia. Misy fiaretana daholo, misy fiaretana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa misy koa le atao hoe faharetana. Ny faharetana indray tsy voatery hiatsa amin'ny olona le fahoriana. Fa izao misy fotoana ohatra manao délivrance ianao, nataonao le délivrance maty le olona, dia mbola anao sa tsy anao? Mbola anao. Ary ingany tsy ho fatsolo le olona fa naray mbola mety maty ihany, dia mbola anao sa tsy anao ihany koa? Mbola manao ihany. Na dia hitanao zany ohatra hoe tsy mahombo ny zavatra ataonao, dia manana faharetana fa mety ny tsy fahombiazanao matetitetika ny hitondranao ho any amin'izay faharetana, mitondranao any amin'izay fahombiazana izay. Mila faharetana ny zavatra rehetra. Tsy misy olony zany ry avany eto ambonin'ny tany ka tonga dia manana baka plus 5. Dia hoe nanino io no naka baka, mahazo baka plus 5? T3 no nitifitra e. Tonga dia nitifitra tany amin'ny T3 no nitifitra dia izy io afaka baka plus 5 io. Tsy misy zany. Fa misy faharetana miaritra. Aleloia. Miaritra mataona, miaritra ny fefarany tonga any amin'ilay tanjona ihany. Aleloia. Ka misy fotoana anomboka ianao anao asan'Andriamanitra, na dia Jesosy aza, na dia Jesosy aza, dia niteny an'ireto verset anankiroa reto. O Jesosy, izay mino sy atao batisa novonjena, fa tsy niriny tsara avy eo, fa izay maharitra hatramin'ny farany ireo sy novonjena. Zany hoe mety anaran'ilay olona vita batisa ihany, na dia nitenen'ny tompo aza hoe izay misy atao batisa novonjena, mety ho very le olona raha vao tsy maharitra. Noho izany, na inona zavatra rehetrarehetra ka te hitondra ho any amin'ny fahombiazana, dia ilaina faharetana. Ianao tonga eto ve mba hanana an'izany faharetana izany? Aleloia. Ny mafana fo am-boalohany dia aleloia sy amen. Fa ny mafana fo ao anatin'ny faharetana hatrany amin'ny arrivé farany dia tena vao maika amen be. Amen plus à l'infini. Aleloia. Ilaina manana faharetana. Teneniny akaikinao, ilaina manana faharetana. Tsapain'ny tompo ianao zao anatin'ity fifadikanana 4 jours ty. Hiaritra sa tsy hiaritra, miaraka amin'ny fitarainany kankanao anaty kibo ao, sady miaritra ianao no manana faharetana, dia ho vitanao ny fifadikanana, salama tsara ny vatanao, lasa ny diabeta, lasa ny cholestérol, manjavona ny fibrome, manjavona daholo ro asana devoly rehetrarehetra eo. Aleloia. Aleloia. Alamin'Andriamanitra ny korotanrotana rehetrarehetra tany anatin'ny fonao tany. Lay tension 29 miverina ary amin'ny 12 ary. Aleloia. Vita ao anatin'ity fifadikanana ity zany. Fa miaritra aloha. Nanona azy dia miaritra. Dia sady manana faharetana ao anatin'ilay izy, dia hitanareo fa mahafinaritra foana eo. Aleloia. Iverenantsika kely ilay tenin'Andriamanitra teo ilay hoe fifamenoany ny fanomezam-pahasoavana. Ozy ny tenin'Andriamanitra ny 2 Petera 4 veriko vakiny. Samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Aleloia. Raha misy olona miteny, dia aoka izy teny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo, dia aoka izy ianao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy, mba kalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Ny manrafitra ny atao hoe tenan'i Kristy havana dia ifanomezam-pahasoavana io. Ny olona anankiray tsy manana zavatra feno zany. Jesosy ihany no tapitrotra amin'izany atao hoe fahafenoana izany. Fa ny ratsambatan'i Kristy, itsika mpanompon'Andriamanitra rehetra, dia samy nomen'Andriamanitra
ifanomezam-pahasoavana eo. Misy fotoana mametraka fanontaniana hoe fa maninona no misy mpanompon'Andriamanitra miady. Soratra masina nefa miteny manao hoe tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo. Dia nahoana no misy mpanompon'Andriamanitra miady? Azonareo no mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra miady io? Ny mahatonga azy miady tsy izy ny te hiady, fa le fanomezam-pahasoavana ny miady mialohan'ny fotoana. Tsy manaiky le fanomezam-pahasoavana le tsy hainy zany no mitondra azy. Dia lay olona ny lasa miady, raha tokony hifamely le fanomezam-pahasoavana, dia lasa mifandola le fanomezam-pahasoavana. Dia rehefa mifandola le fanomezam-pahasoavana, dia le olona am'izay, lay nofo am'izay, ka raha vao hidiran'ny nofo le izy, dia ny vokatry ny nofo fandrafiana. Zay no ampianariko anao zany hoe lay fanomezam-pahasoavana ne ka tsy tokony hifandony, fa ny fanomezam-pahasoavana dia tokony mifameno. Alleluia, alleluia. Zany no mahafinaritra amintsika eto amin'ny Foibe eto zany misy karazana pastera maro, alleluia, na manao délivrance na mitoroteny. Dia misy mpanompon'Andriamanitra maro. Za manokana dia mandinika an'izy io mihitsy. Misy pasteur rehefa mitoroteny eto, miainga amina verset anankiray izy. Ny verset anankiray iny notoriny, fa adiny roa sasany izy tsy miala amin'iny, fa mahery ianao mivoaka avy eo, sambatsambatra ery ianao mivoaka avy eo. Halleluja. Ray pasteur René zao no mitoroteny teto, dia zao nefa teny faravakely ny 7 izy zay nefa teny manao hoe ho diovina ny fiangonana. Tsy maintsy miteny an'izay ny 7 izy faravakely, zay mihitsy le fahasoavanao anatiny, diovina ny fiangonana. Alleluia. Zay resaka. Ray pasteur Odon zao ny eto, efa nitsamboamboatra ny orakoraky saiko tsony ianao nitsamboamboatra tsy ny tafapetraka teo. Alleluia, alleluia. Mifameno io fanomezam-pahasoavana io. Fa raha vao mifandona io, dia tsy lay fanomezam-pahasoavana fotsiny mifandona, lay olona mihitsy no mifandona. Ka azavaiko tsara, ny loolona dia mifameno amin'ilay pasteur eo atoerana. Ny diakona dia mifameno amin'ilay mpiandry sy ny intercession. Ny mpidera dia mifameno amin'ny mpitendry zava-maneno. Alleluia. Ny groupe d'accueil dia mifameno amin'ny protocole. Alleluia. Ny intercession araka nefa nazavako anikao dia mampiakatra n'ilay fofona manitra eo anatren'Andriamanitra ny vavaka mba hitahian'Andriamanitra ny pilipitra atonga n'ilay tenin'Andriamanitra ho manitra tsara. Zany hoe tsy misy tokony hifandona io fanomezam-pahasoavana io. Tsy tokony misy maninona? Tsy tokony misy mifandona. Zay mahatonga ny Baiboly miteny hoe samiozy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana zay noraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Hitanareo zay nahatonga ny ranomarina i Saoly dia tokony nanana ny toerana maizy azy. Fa hitany hoe nisy tanora tao Davida, tanora noho izy, nanana fahasoavana matanjatanjaka kokoa, fanomezam-pahasoavana matanjatanjaka kokoa, dia tsy nanoro-hevitra ny Davida ny nataony, fa ny namingana ny Davida ny ray. Hoe ahoana ny aminganana ty sao dia lasa nitony ny seza. Lasa ady seza izy, ka atao amin'ny tompo tsy ady seza. Ny seza zany tsy tedavy nato. Alleluia. Fa ny seza miandry anao. Fa raha ohatra ianao ka miady seza dia mitsingidina. Jereo tsara ny nazo azy Saoly
I Davida, Andriamanitra nametraka tsikelikely any Davida teo amin'ny toerana. Nefa tsy nekeny Saoly zay. Dia ny saboteny i Davida sy le fanomezam-pahasoavana ataon'ny Davida, dia i Davida ndray tsy namaly azy, fa Andriamanitra no namaly any Saoly. Ka tandremo tsara ny misalovana, tandremo no misalovana ny anjara fahasoavan'ny hafa, fa mipetatra tsara ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao, dia mifanompo maninona? Mifanompo ozy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, tena tsy maintsy mifanompo. Zany dikan'izany hoe mifanompo zany a, dia mifameno le izy, dia misy fototeny eo amin'le mifanompo hoe tompo. Aleloia. Ny Jesosy dia nampianatra an'izao teny izao, zay teo lehibe aminareo no mpanompon'izy rehetrarehetra. Raha mitady ifandona le fanomezam-pahasoavana, ny fialana amin'io aksidana fanomezam-pahasoavana io, hoe mifandona izy dia mitady hiteraka aksida ao anatin'ny fiangonana, zao ny fomba fialana amin'io. Raha olona nianatra kody zany mitora tomobile ka mitady hisy fandona ohatr'izao, dia hainy tsara miala amin'io. Ny fomba fanaovana an'io midina ambany, manetretena. Raha vao ianao miakatra miaraka amin'ny lelanao sy ny voamasomena be anao, dia hisy raha manga eo zay ny dikan'izay. Fa raha ohatra ianao midina malaina amin'ny teny, malaika ho tezitra, dia ilamina ihany izy io. Aleloia. Fa raha vao samy miakatra, tsy maintsy ifandona, ifanomezam-pahasoavana io. Ary efa mifandona le fanomezam-pahasoavana, dia tsy maintsy mefara any amin'ilay olona foana ny fifandonana izy. Dia zany mahatonga le hoe misy mpanompon'Andriamanitra tsy mifampiteny, misy mpanompon'Andriamanitra manao clan gauche dia clan droite, dia clan derrière dia clan avant. Samy manana ny mouvance, nefa dia samy zanak'Andriamanitra zao, samy zanaka. Fa natao hifanompo zany, hifanomezam-pahasoavana. Hitanareo zao ohatra hoe tena zavatra misy ty atao anatin'ny fiangonana, tena misy olona manana fanomezam-pahasoavana, manome fotsiny io volana io, tsy mahazo an'izy raha tsy manome an'io. Fa misy olona ndray tsy zay, manao délivrance ihany ny azo ny ainy, dia mivavaka manao intercession, dia misy mira fiderana, dia misy mitorotena. Fa misy tsy mahazo aina mihitsy raha tsy mandao vola. Fanomezam-pahasoavana zay. Dia ianao zany tsy afaka anakina manao hoe ny anyretsy rangady vola ifoana ny azo mena ohatran'ny reny reny angamba tsy mba namana mihitsy, fa ny anay zao zay tady ny fito zay nefa nandohalika teto, sola mihitsy nodohalika ay. Magaga koa nanao ry tompo olona tsy mandohalika ireny ndray menao vola zay le fanomezam-pahasoavana. Aleloia. Misy manana fanomezam-pahasoavana tena hoe mikarakara mpanompon'Andriamanitra fotsiny. Misy manana fanomezam-pahasoavana tena mitsetra ny mahantra fotsiny, mitsetra ny kamboty sy mitoratena. Fanomezam-pahasoavana zany dia mifameno atao anatin'ny fiangonana ifanomezam-pahasoavana io. Dia averiko aminareo zao hoe raha tiana ry havana ny tsy fanondonana zany fanomezam-pahasoavana zany, ny isorohana ny accident, dia midina manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra, fa indray andro any ho hitanao fanandratranao ny tompo. Aleluia, aleluia, aleluia. Raha iresaka kely tsika ohatra hoe fanomezam-pahasoavana, mitao iverenantsika kely ilay teny zay novakitsika an'keo, marika toko 4:20. Ary izao famantarana zao no anaraka izay mino androka démonie, hamoaka démonie amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy, handray maina rano izy na dia misotro zavatra mahafaty azy izy, dia tsy hampanino azy zany, hametra tanana marary izy, dia ho sitrana ireny. Aleloia, aleloia. Ity dia ho an'ny mpino rehetrarehetra, fa tena misy mihitsy mifahasoavana ao anatin'ilay hoe tsika mpanao délivrance. Dia tsy ndriko koa le resaka fanaovana délivrance io. Ny délivrance raha vao tsy haitsika ny manao an'izy io dia na tsika potehina na tsika mamotika olona. Tadidiko tsara
nisy anabavy anankiray izay mpamonjy fotoam-bavaka teto izy isaky ny alatsinainy maraina dia niresaka tamiko izy za pastera ozy ohatrany tsy mazoto tsony le vavaka alatsinainy maraina inona ho any mahazo anao fananinona izy moa zany tsy pino ato fa pino any amin'ny fiangonana hafa dia teo amin'ilay tenin'le mpanompon'Andriamanitra ozy ataoko hoe mpanompon'Andriamanitra fa tsy te hanonona hoe pasteur na mpanao délivrance ana izy teo amin'ilay tenin'le mpanompon'Andriamanitra ozy no nanahirana le fanadiadiana fa hoana hoa le fanadiadiana za ozy mitondra marary io olona marary io sady tsy avako ny tsy fianakaviako fa namako za ndray pastera nylazay misy fanamanam-bady ozy zany e pastera ozy efa fitamboropolo taona nanaovana batisa tsy le namako ozy no adiadiny fa tsy haiko na mahita ny atsara tarehako izy dia lazay misy fanamanam-bady te hitsapatsapa izy grave zany nisy fianakaviana ray manontolo zay teto fianakaviana ray manontolo dia nanontany azy fananinona tsy tonga mivavaka tsony tena tsy mazoto tsony pastera ozy le ho any amin'ny vahony oloko aloha zay iova tsy hiala ny tompo akory zay fa iova toerakafa mba marary any ianao satria izy mianakavy kely natao batisa teny avotovorona za zao ny mandatsaka azy tao anaty rano fa inona ny olana pastera tao amin'le délivrance nisy mpanompon'Andriamanitra tonga tany an-tranonay dia rehefa tonga tany an-trano izy le ranga zany tsy tao fa le ramatony tao dia nidin'le olona nanao délivrance azy ny trano lehilahy le mpanao délivrance le vadin'olona ao dia raikitra amin'izay ny akitsapatsapa ny lohany aloha nataony délivrance dia nampidininy tsikelikely dia nikendainy tao amin'ny tentany dia nahita faritra mivontovonto teto izy dia nataony ohatr'izao amin'izay nataony ohatr'izao amin'ny anaran'ny tompo fa vetavetany zany dia tena ialana tsiny ialana fondro ialana saloy fito fa fampianarana ity ary amin'ny lalanjaza ary amin'izay no nataony délivrance lehilahy izy miala nitatarain'le vehivavy tamin'ny vadiny amin'izay zao ny zava-misy pastera zao ny zava-misy dada ozy manle ramatoa dia niresaka tamin'ny zareo zany ny zavatra mitranga hitanareo tsika rehetrarehetra afaka manao délivrance fa aza mitsapa ny tsy tokony ho tsapaina aza manao ny tsy tokony atao amen amen za misy vanim-potoana misy olona ataoko délivrance marary ny nonony za tsy mametraka tanana nonon'olona fa izy vehivavy iny mihitsy misitona ny tanako dia tazominy ao dia fifiko aloha izy mihitsy no misitona stomy zany stomy le tanana dia mipetaka eo ka marary ohatrany hoe misy ny menasina cancer ao anatin'ny nonony dia stominy eo le izy dia zay tsy mampanina fa misy tena manao fanahinina mihitsy hoe azoko ny fahefana mampanompon'Andriamanitra mampanao délivrance na tsapako daholo amin'izay na amin'ny ary aloha na ary arina na ary amin'ny nono na ary amin'ny atony ana ny fahefana fa vetavetana i mason'i Jehovah ary tadidio tsara fa itsika natao anasitrana olona hitsabo olona fa tsy natao amony fanan'olona alleloia azavaiko tsara aminareo ty zavatra ty marary miharitra
zany hoe mitaona fanahin'olona anankiray ho an'Andriamanitra zany. Alleloia. Manotontsika ny herim-potsika, vavaka, radio, télévision, ny tena manao zay faratampony mihitsy hoe ahoana ny tonga n'ity olona anankiray ty vovontsy. Misy anefa mamono, tsy menatra kory izy mametra tanana n'le tsy tokony ametrana. Miala amin'ny anarana, ina no miala amin'ny anaran'i Jesosy nao ao? Ary amin'ny taovam-pananan'olona nametranao tanana kiny fanamanam-bady lasa any hoe ianao sady idiran'ny fanamanam-bady le olona lasa idiran'ny fanafijangajangana. Mody misy manao le fisy mihitsy araka mananao. Ny faritra azonao tsapaina ny tokony ho ametranao tanana. Ohatra hoe ny loha. Alleloia. Tratrany ohatr'izao. Alleloia. Na ny kibony. Ianao aza mianatra amin'ny pastera reny. Tsy mirombo ohatr'izao. Izy efa manana ny fomba fiasany manokana amin'le olona mihitsy any manantona azy hoe tsy ndromy ahy e. Fa ny fampianarana antsika amin'ny ankapobeny eto tsy misy akanindronindrony zany. Alleloia. Raha maty ao io olona tsindrominao io dia miala tsiny miala fondro fa ianao sady mandevona an'io ngajy any. Alleloia. Metro tanana kely fotsiny kibinao ta ohatra zao. Ohatr'izay ny fanaovana azy. Somary tere mafimafy. Ohatr'izay ny fanaovana azy. Fa tsy hoe tsapaina ty. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy nampianatra anao an'izany teto. Alleloia. Ohatrany hoe mampimela izy ataoko mampime fa tena zany mihitsy tany remo mamano be dia be toko ny olona potika. Be ny olona potika. Vokatry io le fametra tanana tsy mandeha amin'ny laoniny io. Alleloia. Alleloia. Rehefa mamangy olona tsika. Marihana tsara vohatra hoe mpanao délivrance ianao na lo olona na dekona dia zao misy autorisation, misy badisa mazava tsara. Tondra badisa, zay ianao vao mamangy olona. Alleloia. Dia rehefa mamangy olona averiko tsara, tsy reraka mihitsy aho mamerina an'ity. Aza mitakitaky lasantsy any aman'olona any. Hoe zay aloha zany tsy dia mila vola fa lasantsy no ilainay. Aza mitaky ny asan'ny tompo dia natao atsitrapo. Rehefa mihitanao fotsiny hoe tsy manam-bola ianao, tsy manana frais, tsy afaka mihitsy aho efa tena misy antony manokana tsy afahako mihitsy fa aleo mpanompon'Andriamanitra hafa no atsono. Fa aza mitady fomba akana vola manolona fa manimba ny filazantsara. Tsy le fiangonana loatra simba fa tena le filazantsara an' Jesosy mihitsy ny simba. Alleloia. Alleloia. Mazava antsika ve zany? Ka rehefa hosorana ianao dia malala tsara n'izay fitsipy taloha zay. Amen. Amen. Io zany raha tianao aomby ny asa fanompona izay ataonao anatin'ilay délivrance dia le averiko antseo maraina ihany hoe mifady hanina, mitoloma mibavaka, azavarim-bariana, dia misy ositra ny tananao, dia iny ositra amin'ny tananao iny vao mipetaka fotsiny iny mainy dia voly tsy maintsy mitsoka izy. Ty afatanana ho an'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Mazava amintsika ve zany? Tandremana fa be dia be, tena be dia be, tena be dia be ny ino ty izy ny olona simba vokatra io zavatra na io. Ity le hitanareo ty le makamaka numéro téléphone n'olona ity. Misy mpanompon'Andriamanitra, pastera, mpanao délivrance, lo olona, intercesseur, tsy haiko inavy malemy amin'ity zavatra ity mihitsy. Vao mahita olona manimanitra kely. Manimanitra? Manam-bola ty. Firy moa le numéro anao azafady fa tsy mampaninona makany an-tranonao 034 firy 034 19 efa eniny zao hoe 19 dia mondozy izy firy tsara izy teo 19
03419 amely izy manao an'io tsy amango tsotra fa ipeka izy manao any petahany olona io anataka be io nefa tadio tsara fa ny fanombanao olona anankiray animbanao koa eo anatrehan'Andriamanitra za tsy miteny anao za mamangy olona fa za misisika mamangomango olona zany eo avy any aminareo any zay hitahita fa manamanam-bola kely zany leo ho avy any aminareo any zay amin'ny talata riva après midi amin'ny 16h ao ianao ho avy any zay mety mianadanga am'izay tonga any mandeha moto anao ny ataony izy manao an'io mba mailo alleloia mila fitandremana ny ty mikirakira nyty resaka famezam-pahasoavany ty na ianao potika na ianao simba alleloia tsika raha lara ohatra manao délivrance ka misy vehivavy mibata ny tananao apetrahany ary amin'ny faritra tsy mety ary amin'ny jaune rouge ary aza manaky an'izany alleloia teto tadidiko tsara nisy lehilahy anankiray zay mpanao délivrance ianjany zany nampiasain'Andriamanitra zany ary raha devoly tsy afaka zany efa tsy afaka tsony rehefa tsy afaka ny pastera le devoly dia le rahalany manao azy vitany eo manana fanomezam-pahasoavana fa zavatra anankiray ny namandrika azy délivrance atao amin'ny lalan-jasa dia ny délivreny teo le olona délivreny rehefa ny délivreny le olona dia zao ny tenin'ny fanamasina taminy hoe sarao ny vadinao dia ny sarah ny vadiny dia io le raha matona ataony délivrance io ny fivaviny io ny lasa vadiny teto amin'ny 3 frères teneny eo akaikinao tsy tany Amerika anie zany fa teto tsy fitoro sabatana amin'ny fotoana mapety azy zany fotoana resako aminao zany fa androany ny fampianarana dia mahitsihitsy dia miteniny tsy tokony olona zay na samy mety ambe zany fotoana avy be ny fakapanahy tsy tedavina hoe aiza ianao ry fakapanahy fa ny fakapanahy olona délivrenao io ihany raha vao mikasika jaune rouge ianao faritra mena amin'ny olona io tratry ianao zay maty le fanomezam-pahasoavanao anaty eo iny foana ny eritreretinao alina tsapaky no ohatra ny boriborika dongadonga kely ohatra ny tendrombohitra rehefa nambojanahary zany dia tsy mahita torontsony ianao fa any amin'ny sain'olona iny ny vavaka ataonao aza lasa vavaka diso ataovy miona amin'ny arapitsy ataovy miona amin'ny arapitsy ataovy mio dia tsy asan'ny tompontsony ataonao amin'izay fotoana izay fa lasa asan'ny koto alleloia alleloia ty afatanana ho an'Andriamanitra mazava aminareo tsara tandremana tsara io aza sombana zany io antson'Andriamanitra ao anatintsika io tsy ny olona rehetra ny voantso amin'ny asan'ny olona diakona mpiandry mpidera groupe d'accueil tsy ny olona rehetra ny voantso fa ny tompo no ny fidy anao ary vokatra maharitra ny tediavin'Andriamanitra aminao tsy ny ahitan'le olona hipetraka eto fotsiny fa io olona io vokatry ny fietsika ao sy ny asan'Andriamanitra zay nataonao dia tonga any an-danitra satry-boninahitra raha manana io eo anatrehan'ny tompo alleloia mity afatanana ho an'Andriamanitra izava izy ny efa nanao délivrance efa nanao délivrance efa nanao délivrance ny tompo ane ampitombo ny fahalalana sy ny hery ao anatinareo alleloia tsy niriko tsara fa mila fiomanana ny fanaovana délivrance fa tsy petatoko tsy petatoko tsy petatoko hoe avy ny varotra avy tany amin'ny pavion tany aiza manao san'Andriamanitra embeliko ela letako mandeha vetivety vo avy ny ady aman'olona izy amin'io tonga aty miala ny fanahy fahantrana miala ny fanahy blocage miala daholo nareo miala daholo nareo miala nareo miala nareo tena milaza aminareo aza mitsofotsofoko amin'izany ianao ndana miomana aloha ndana miomana aloha fa ny fanahy ny blocage io eniny blocage ene ny ianareo hoe hitanao araha bloquer koa ianao hanao inanako anao arozy tsy mahazo manao kitoto ozy ny tenin'Andriamanitra
jeremia toko fahavalambey efapolo andiny fafolo ho voaozona ne zay manao tsirambina foana ny asa sain'i Jehova atao. Ahoana tsara ozy ho voaozona ne zay manao tsirambina foana ny asa sain'i Jehova atao. Iverenako kely lay pitsopitsony kely toy ny zavatra to sao dia adinitsika. Hitanareo ho atsika diakona. Ho atsika diakona. Rehefa tonga ny ohatra hoe misy olona teraka atao am-piangonana. Teraka. Dia itsika diakona tokony mba mijery an'izy ireny dia mba sady ampaherezina no arabaina nomena ronako. Ronako fa tsy ropatsa. Alleloia. Ohatrany tsy mbola nisy an'izany mihitsy mantsy. Ao après an'ity fandarany ity, après an'ity fansorany ity, hietsika amin'izay ny diakona. Anao social. Hietsika daholo tsika mpiandry rehetrarehetra. Ny mpiandry zany ry havana dia tena miandry. Tsy miandry amin'ny rakoto ananina fa miandry ny ondrin'Andriamanitra hoe ianona teraka. Ianona ohatran'ny hitanareo ny mampalahelo kely indraindray dia ity. Le toritenitsika eto dia misy toriteny efa naheno an'ity toriteny ity. Ka mbola any no oronam-peo mahakasika an'io. Ho alevinay ianao raha maty. Fa rehefa misy ny maty tsy hitana len'izy mianakavy. Ary dia misy olona efa tambatambazana mihitsy ndao mo fa le lafina ny faladianareo hoe ndao mo hoe fa tsy mba ao anatin'ny fony zany etaeta hiara ory amin'izay ory. Ny baiboly eny ry havana ka miteny manao hoe miaraha ory amin'izay ory. Miaraha mifaly amin'izay mifaly. Reo zavatra anankiroa tsy misaraka. Tsy hoe miaraha mifaly amin'izay mifaly fotsiny misy no tahiny ianao hay miaraha mifaly amin'izay mifaly ozy ny tenin'Andriamanitra izy moa misy an'iny verset iny tao hoe jerena. Fa misy keo miaraha ory amin'izay ory. Mifampitondra zay mavesatra. Itsika ato anatin'ny délivrance loha olona déconne groupe d'accueil. Tsika mpendraikitra rehetrarehetra dia tokony manana etaetany amin'izany hoe ahoana ny fomba atao rehefa misy olona trampahoriana na misy olona ny miditra hôpitaly na misy olona mety hoe tratrana tsy fahasalamana. Alleloia. Satria ndrandray za zao mety hitory an'izany. Alevinay ianao rehefa maty. Tsy eo tampoka. Zany efa tafiditra ao amin'le nay. Le nay io ane tsika rehetrarehetra teneno eo akaikinao le hoe nay ane tsika. Ny excuse zany ry havana na dia valable foana. Tsy afaka mihitsy aloha pasteur anao na tena ohatran'ny reraka be. Ohatran'ny zatra mantendre zany tatan'ny lamosika ao mety ao tanana itsoka izy manao an'io. Tsy afaka pasteur fa misy vahiny any an-trano pasteur tsy haiko. Tonton ana izay pasteur avy any à Paris. Inona koa ny avy any à Paris eo? Zavatra tonton avy ino ty etsy amin'ny fari etsy anany. Miala ilany fotsiny isaky ny misy fahoriana. Zao tsy afaka zao foana, zao tsy afaka zao foana. Tsy afaka. Tena milaza aminareo nisy imbetsaka mihitsy moa ty zavatra ty alako tsiny. Ny fahafatesana tsy maintsy misy. Dia imbetsaka ny tratran'ity zavatra ty. Aiza ve pasteur? Dia tsy mba nisy olona tonga tany anaina dia anankiray monja azy. Anankiray monja. Tsisy. Eo moa zany le olona indraindray tsy mandefa fera-para. Fa misy indray le olona tena mandefa fera-para. Fa tsisy na dia eo amin'le faritra aza mba miara ory amin'ilay ory. Ohabolana toko fa 7 ny andiny 7 vakiko ere pasteur Jerry. Ohabolana 17. Ohabolana 17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ohabolana toko fa 7 andiny 7.
zay tena sakaiza tokoa de ty amin'ny andro rehetra sady misy oralahy amonjy amin'ny fahoriana. Avereny ohatry mandeha ny toko sy andininy. Oabolana toko 7:70 andininy 7:70. Izay tena sakaiza tokoa de ty amin'ny andro rehetra sady misy oralahy amonjy amin'ny fahoriana. Aleloia. Izay tena sakaiza tokoa de ty amin'ny andro rehetra sady miseho rahalahy amonjy amin'ny fahoriana. Magaga fa tsy niteny izy hoe amin'ny fifaliana fa amin'inona ozy ny amataranao ny tena rahalahinao de tsy izy miara-mihinana lasopy aminao, tsy ianao manam-bola. Misy olona tena rahalahiny ianao, anabaviny ianao, rahavaviny ianao, rehefa metimety misy 100 000 be deabe ny aposinao. Rehefa mandefa aimy vola amin'ny matetika ianao dia tena arabainy mihitsy ianao. Fiadanana mahafinaritra tena zany mihitsy dia zany mahiray ao amin'ny tompo hoe. Satria nandefasanao Orange Money izy na Airtel Money. Fa ny tena mataranao azy tsy any. Fa ozy ny soratra masina izay tena sakaiza tokoa dia ty amin'ny andro rehetra ary miseho rahalahy amonjy amin'ny fahoriana. Raha tsoloko ny resaka dia hoe miseho rahalahy amonjy amin'ny resaka sosial. Aleloia. Enao mpitsotsoka rehefa misy fahoriana. Ato mihitsy aloha no mamboarina ato. Ato. Tsy manozona fa zavatra tsy maintsy misy ty. Ny fahoriana tsy maintsy misy. Ny fahoriana tsy maintsy misy. Fa hafa mihitsy zany hoe misy rahalahy anabavy tonga manotrona. Zany izy fotoana ny teny efa nidona-pahoriana ohatran'io. Dia tena marina ry havana ny tenin'ny Ntaolo. Ay ny Ntaolo tsy tena metsara, tsy metsara vela tsy zany Ntaolo. Ozy izy Ntaolo manao hoe ny varavarana ny voahana no anareo fa ny fahoriana iraha mizaka. Le fijorono le rahalahinao 10 minitra montsy manaisotra zavatra be deabe ato anatin'ny fonao ato. Aleloia. Fa ny tsy fijorono rahalahinao eo dia mampieritreritra hoe fanahoana kosa no arinao e. Nefa zaho anatin'ny fahoriana tsy rahalahy ianao fa rafilahy. Ka tsika rehetrarehetra zao zany natambatry ny tompo tena anankiray dia rehefa misy ny fahoriana zany na tsy sanatriavana satria vo eo zao neny izy fera-paratonga e. Vo io avoangana eo sa ovakiko eto. Misy zany, misy foana tena misy foana dia zao mba ataovy ohatrany hoe mba fahasoavana, mba fanomezam-pahasoavana ao anatinao ny mijoro mampahery ny hafa. Aleloia. Ny fijoronao hamonjy any olona io fa ny fitsoahanao an'io mety atonga an'ilay olona tsy hivavaka intsony. Tory tena izy mipopoka aleviny tsy takory zay alin'izy mianakavy alona ihany ny katolika ekara an'izay maneny ny efatra ny lakilosy. Ny tena sakaiza dia amin'ny andro mahoro ny tena hitanao azy. Aleloia. Tsy sanatria koa re mampanjombony zany resako zany a fa resaka ao anatin'ity formation ty resaka diakona lo olona mpiandry ty mihitsy zany zavatra zany ho anao le mpingitrika sosial reny tsotsoka dia mba mangatahany tompo e tompo mba ataovy ty olona mba ataovy tiany zany mampahery ny afo zany fa mafinaritsy zany e. Zany mampahery enony ny fijoronao no ny fijoronao dia mampahery ny hafa. Io olona io raha ohatra ka tsy mijorotsika na inona tory teny alefanao eo mahery izy anao na tsisy namanga aza tany anatin'ny tokantranonao tsy mahery zany tsony io. Tsy mety mahery zany tsony io. Nitsakay ianao na dia nilozan'ny olo tena ve no mandao e. Tsakay ianao tsy mahery tsony io. Ny zavatra ilain'ny olona io dia nahitanao mijoro. Aleloia. Ary ny olona matetika tsy mijery ny ao anatin'ny valopinao hoe ohatrinona nomeny zareo. Anaramaso anao ohatrinona mba vakika kely anaty valopiny eo tao 75 fotsiny. Tsy zany fa le fijoronao, fijorotsika mampahery ny hafa.
teka ho an'ny tompontsika ho an'izay vonona. Alleloia. Ino nareo tsara ny fandipandipatra eo ty fampianarana ty dia arakarak'izay zava-misy eo iverenako kely ilay hoe diakona mitandrina latabatra. Akoatran'le resako an'keo iny dia itsika diakona lo olona na pasteur no mikirakira ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Inona hoe ny fandraisana ny fanasan'ny tompo tena zava-masina loatra. Raha misy ny zava-masina tena masina dia ifandraisana ny fanasan'ny tompo. Ary zany ary natonga ny apôstôly Paoly miteny manao hoe raha mihinana ny mofo sy misotro ny divay amin'ny fanahy miendrika dia mety hiteraka fahafatesana mihitsy. Maro ozy nodomandry, marofo nodomandry, satria zava-masina loatra ilay latabatra ilay fandraisana ny fanasan'ny tompo. Dikan'izany ry loolona diakona antsika pasteur dia mila fiomanana be. Tany amin'ny fiangonana nisy anay tany aloha dia misy ny atao hoe akatoko ny fandraisana. Io akatoko ny fandraisana io dia natao ohatran'ny fiomanana ara-panahy. Tsy somary ratsy an'izany fa azo atao zany. Hoe inona moa le akatoko ny fandraisana? Vavaka any a Jerosalema, miomana-panahy any a Jerosalema, ohatra hoe ny alahady alohan'ny volana dia mba misy na dia adiny romonja azy irahan'ny mpanompon'Andriamanitra, tsy voatery loatra fa zay fotoana mety mampety anazy. Dia mba misy fanamasina tena mialohan'ny idiranao anatin'io fandraisana ny fanasan'ny tompo, satria zava-masina io. Amen. Idirako amin'ny atsiporiany. Jereo nareo tsara, rehefa manatanteraka ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, ohatra hoe za zao no manao azy eto aloha eto, dia tokony efa vonona foana aho. Fa tsy hoe efa niteny pasteur Tovy manahirana be amin'ny arainy tao ampanaritsavitsaika, efa tokony vonona vao miteny tonga dia lasa, fa tsy hoe vao mandraraka. Ny mpanompon'Andriamanitra mikirakira ny fandraisana fanasan'ny tompo manao madio tsara, sasana tsara ny tanana. Rehefa avy any anaty WC any ianao, mandany ianao mitady rano dia sasao io tananao io fa tsy inray ny anoloranao mofanay eo. Avy any anaty WC any dia indray avy eo montina be ery. Mandana sasao ny tananao, tenena akaikinao sasao ny tanana, satria zava-masina io tsy azo atao pitoto. Alleloia. Dia rehefa hitanareo rehefa le tsika ty resaky tsika mianakavy ty dia alefa eto ty. Rehefa tonga eo anoloana eo io fandraisana fanasan'ny tompo dia tsara aloha zany manao an'ilay kasibosy, satria tsy hay na ozona na ahoana fa misy olona be rora izy mianakavy safritidritrika eo taranak'izy mianakavy taranaky na be rora be vao miteny dia ranonerika ririna tsy fakahitana mihitsy, ka sao dia tratran'ilay ranonerika le mosy divay. Alleluia. Alleluia. Mety zany Alleluia. Hitanareo rehefa mizara ny mofo na le divay dia atrehana tsara le olona, atrehana tsara le olona fa tsy hoe alefany fotsiny le vilia. Fa raisina tanan'oatra zao dia jerena le olona tolotra oatra zao,
azonareo tsy atao maikamaika ho azy e. Vao tamaly any nahitan'izany niko mihitsy za mihitsy no zaran'izy de mijery any sasany miavona izy amin'io a. Ohatry ny olona hoe mananan'olona trosa matahotra an'le idimody any an-trano de mbola andotrosa avy eo. Fa atrehana tsara le olona de mba sady falifaly ianao manotrona manome an'le izy aman'olona. Efa niteneniko an'ny Kiomaraina teto. Efa niteneniko anareo an'ny Kiomaraina teto hoe tsy mamono antoka ho any manao hoe tompoko. Efa nazy hoe tompoko. Efa nazy hoe tompoko azafady. Na malotoloto aza le olona. Ina ny olona manao an'le tompoko. Efa nazy hoe tompoko. Fa tsy hoe tsara zarao ry mala tsy nazy kory. Re olona ndray. Ianao mipetaka io nga fa nazy azafady e. Fa nazy io. Ahitana zavatra mihitsy ane ty fanompony ty ry avany. Vao omaly eny nisy an'izany. Misy olona mizara ny fanasany tompo. Miavonavona tsy maninona raha mahazo an'ity olona ity no milongolongo, mivindavinda, tena mivandravandra tsy hainao zay anaovana azy. Raha ny tompo sy ny tena ny tompo ny zaraina mivindavinda. De mba apasio kely amin'ny namanao akaiky iny azafady. Apasio kely eo. Apasio kely. Meo anazy aloha ianao a de avy eo maka azafady a. Mianatra tsika. Mianatra malala fomba, mianatra manaja olona, apetrao foana fa io olona io de olona novonjen'ny tompo na maloto na madio na inona tokony mba ho sarobidy eo masonao tahaka ny mahasarobidy an'io mason'Andriamanitra. Alleluia. Mazava aminareo hoe zany. Alleluia. Mianatra manaja. Ndao ranga hovaina mihitsy. Tena andao hovaina mihitsy le izy a. De ho anareo diakona sy pasteur. Ho anareo diakona sy pasteur rehefa vitanareo le izy. Ndrandray amenatra mihitsy afaty. Tokantrano ty moa tsy maintsy ahaka androany. Menatra satria za foana nitratra eo aloha eo matetika ohatr' zao eto. Za zany le mitsangana ohatr'izao de hitako tsara le diakona sy anina eo. Ana avy any tonga avy any. Misy ambony le mofo. Tonga de rofo sasany amin'ny tanana ohatr'izao. Izy moa tsy hoe rofona fa pitsery loatra an'izao. Io ahitana tantarany eo aloha eo ndrandray e. Ka le mofo malemilemy amin'le gâteau matsiro be terre loatra tonga de anaky fito. Ny anao ankiray fa ny anazy fito. Ary fito intelo. Misy zany a. Mihinana tonga de ny olona mivavaka izy. Le andro koa moa amin'io fa mitelo de nona raha teo de fa any fotsiny fa tsy mifampitsiry tsy. Io divay io efa nahitana olona mpanompon'Andriamanitra katry tato katry. Io anony ampona divay io mamo. Mamo ny raha antompo. Tena hitiko zany zany tsy atao foibe ihany fa ny amin'ny faritra rehetra zay manaraka atsika. Alleluia. Mba montomontina tsara rehefa eo aloha eo. Mba montomontina tsara fa tsona re. Potseriny amin'le tanana be iny izy tonga. Oi! Alleluia. Tsy afatarana ho an'Andriamanitra. Asina fifanajana tsara eo aloha eo. Asina fanajana tsara. Raha tsy mitely le mpanompon'Andriamanitra ty aloha endana zarao. De zaraina le izy. De tonga de entina makary. Fa midika an'le raha tsy miteny izy tsy midika akory hoe tonga de hoanao amin'ny tananao malaky. Satria raha teo ianao fa tsy sakafo atoandro de petao malaky aingana. Sady mody mivavaka.
lany daholo le gatao amin'ny tompo rehetra. Alleloia. Amaranako elany iny resaka mombana resaka diakona iny a. Na hitanareo a, rehefa le amin'ny fandraisana na sabata de raha manana andraikitsy ianao le sabata iny na le fandraisana, tonga dia anao voamaraina ny akanjonao. Amen. Fa ny an'ny sasany amin'ny roa ny fandraisana, amin'ny roa latsaka 3 minitra izy vao voamaraina, dia tokony manao an'izany ianao. Amen. Itsika le mijoro manao fanatitra ety anoloana ety, raha ny marina dia nareo diakona no mijoro ety anoloana ety. Tsy tia karazan'olona rehetra ity, misy olona tsy fantatro mihitsy tsy mibata ny fanatitra io ary izy ary ton'olona vezy. Zanak'izy tony nateraka taiza. Fa ianao le mijoro ety ireny tokony manao akanjo fotsy be a. Za tsy miteny hoe akanjo masina, fa ianao aloha mila masina zay vao masina ho azy ny ivelany. Ianao zany manao an'iny akanjo iny ianao ety. Alleluia. Alleluia. Fandaminana ohatrany hoe an'izao livera ety ivelany zany, fa mba manisy endrika ilay asan'Andriamanitra. Tia tanana ho an'Andriamanitra tsika. Mafimafy ny tehaka ho an'i Jesosy. Zany rehetrarehetra zany mila fanarenana sy fanatsarana avokoa. Amen. Manomboka androany a, pitsopitsony kely tony zavatra teneniko antsika tony. Rehefa miteny olona ianao dia ohatra hoe eo akaikinao zao misy zazakely matory, raha ny marina mantsy rehefa fotoam-bavaka sabata reny efa niteneniko a, ndika hoe manajany andro sabata, tsy hoe eto aty zanakao dia patrouille ambany ihany eo. Ny an'ny sasany vao tonga misivy dia patrouille ny zanany, anankiroa no amin'io ray matory. Dia tenenao mpitiavana le olona, tsika diakona le mandehandeha reny zany, tsy lozana amin'ny zesta fotsiny amin'ny mbadisa tsara tarehy iny, mandakandaka tongotra ohatr' izao. Hita mihitsy hoe diakona. Fa manao ny asanao tsara ianao, manara-masy hoe azafady tompoko a, le zaza matory mba foazina kely azafady eo, hivavaka anao le antsika aty. Alleloia. Mijery ny loto eran'ny trano. Mijery ny potika biscuit, potika bonbon eran'ny trano rehetrarehetra io. Dia raha mahita an'ireny ianao dia alefany amin'ny fitoeram-pako. Zany sao dia efa andraikitrareo vidianina reo fitoeram-pako. Sao dia zany reny sainy vidy fitoeram-pako ao. Dia alatsaka amin'ireny mitsipotsipona ireny zavatra ireny. Satria indrandray ohatry ny avy nanao lanonana be rehefa tapitra le sabata feno fako le trano. Alleluia. Alleluia. Dia mba raha maso tsara. Misy fotoana nareo diakona, na itsika mpiandrina, tsy haiko hoe izavy. Misy olona mety tsy mitondra sarin-doha dia manana sarin-doha réserve nareo. Dia mba resanao izy raha tenao sarin-doha. Misy sarin-doha tompoko raha ohatra hoe afaka manao sarin-doha ianao. Ary tsy sarin-doha maimbo a. Sao dia sarin-doha fa feno diloilo coco avy any an-trano any. Fa sarin-doha vaovao. Alleluia. Dia omena an'ilay olona hoe sao dia mba afaka manao sarin-doha anao azafady. Tia sarin-doha. Misy olona mantsy a tsy mahalala hoe misarin-doha tsika, dia rehefa tonga ato izy menamenatra kely, ay misarin-doha, menatra be zary heriny tsy misarin-doha ato. Dia omena anazy le sarin-doha, na hoe omena anazy dia averina. Inona ny olana amin'izany? Zany a asan'Andriamanitra daholo. Ny tompo hitantsika aok'izay mahereza daholo.